afaka manao aleloha mafy be ny vehivavy rehetra isa roa telo, ndralahy rehetra isa roa telo, tsika rehetra isa roa telo. Saotra ny tompontsika fa tonga eto amin'ny tranon'Andriamanitra. Faly ara hoy izy ireo tamiko, andetintsika ho any an-tranon'i Jehova. Mihena fa faly ianao raha tonga eto Aleloia. Any amin'ny firenekafany dia fady ny mivavaka, fady ny miangona toy izao kristianina, ary dia voafehy mihitsy samborona zay mivavaka, hiditra ny amponja zay mivavaka. Saotra n'Andriamantsika fa malalaka ny fivavahana eto amintsika. Saotra n'Andriamantsika fa tonga eto am-piangonana amin'izao fotoana izao. Aleluia! Aleluia! Dia mbola sika dia anao hira anankiray faly miaraka amin'ny Jesosy, tokana ihany 5:20 amin'ny 100 no ataontsika amin'ity an'ity fanomboana ny hira fiderana. Faly miaraka amin'ny Jesosy hatrany. Aleluia! Aleluia! Ataontsika fatanana izany. Tsy misy soa afa-tsy Jesosy reny. Misy soa afa-tsy Jesosy, avokony areny tany, manankarena ho mahita azy, faly ao aminy dia aho mafy, faly miaraka aminy Jesosy tokana ihany, na dia mahantasambola manao hoe faly ao aminy dia aho. Teka fotsiny aloha tsara le batterie ton vidéo, tsara le temps de batterie mavety. Raha meloka ho aminy famoizambo, tsy nisy ny fahazavana tena, ny lapany voninahitra, faly miaraka aminy Jesosy tokana ihany, na dia mahantasambola manao hoe faly ao aminy dia aho. Onisy nisy avotra fisolona, Jehova manekena ny ray, tenan'olo tena hana votra hita aminy rany Jesosy, faly miaraka aminy Jesosy tokana ihany, na dia mahantasambola manao hoe faly ao aminy dia aho. Aleluia! Tena mba faly ve ianao miaraka amin'ny Jesosy? Tokana ihany, tsy afangaroaro, tsy afangaroaro amin'ny zavatra fa faly miaraka amin'ny Jesosy tokana ihany. Jesosy seul nge ndika zany, tsy misy zavatra fa zany fa hoe ny anahy Jesosy seul ihany dia ampy ahy eo amin'ny fiainana. Aleluia! Aleluia! Mbola nao hira isika endre ny fitahina 121 raika amby roapolo amin'ny 100. Endre ny fitahina. Aleluia! Efa mba natsiaro fitahina tao amin'ny tompo venao hoe analabaka moa ny ankizy raha mpitso, dia matsiaro hoe tamin'ny fotoana zay mba nandalovana an'izany fotoana izany dia nisy vavaka nataoko tamin'izany, mbola sy teto tamin'izany fa tany fiangonana lehibe tany, dia nisy pasteur nitoroteny kasika ny Gideona, tsangana ry lehilahy mahery, Jehova mombanao, ry lehilahy mahery o Jehova. Dia ho Gideona, raha mombanay marina Jehova, ahoana zay no zoiny zao, fahoriana izao fesaka ny mamboly zay rehetra vokatray dia iny fa avy ny amanake dia mandripaka, dia tsy misy hoanay, tsy misy hoanay mihitsy, mba mamboly kanefa dia ny fahavalo mandrikanay izany. Fa raha mombana marina ary Jehova izy misy volon'ondro ty ho apetraka eto ty eto tokotany eto, dia ataovy maina ny eo ambony fa mando kosa ny ao ambaniny apitso maraina. Dia nataon'i Jehova zany, maina tanteraka le volon'ondry fa ny ambany mando. Fona aminao a Jehova izy,
aleondray mifamototra amin'izay raha-pitso maraina ataovy manto tanteraka le volin'ondry fa ny ao ambany maina tanteraka nataon'andriamanitra izany sy angatanao io ataon'andriamanitra io a alleloia fa izao ny voaraiko tao anatin'le toriteny ay moa ty andriamanitra ty ve azo angatana famantarana ay ve ty andriamanitra ty azo angatana ola sy teto tamin'izany koralina tany anano any tsy teneniko le toerana misy ahy fa teo a dia mivavaka andriamanitro raha misy marina ianao a mba mangataka famantarana aminao a voalohany indrindra zaho a mba tsy dobla ntsony aloha sixième tamin'izany tsy dobla intsony hatramin'ny sixième ka hatramin'ny terminal fangatanangatako zany a faharoa rehefa nalan'izany baka izany a anala baka nareo raha-pitso aino tsara rehefa nalan'izany baka izany a aza atao afaka première session mbola nisy hoe première session sy deuxième session tamin'ny andronay fa ataovy afaka deuxième session ary rehefa afaka amin'ny deuxième session ataovy 12 ny moyenne famantaranangatako zany a fahatelo a atao vitako fa misy zany devoly zany fa be dia be ny olona tsy mino zako misalasala misy sa tsy mino zany misy zany devoly zany tanteran'andriamanitra daholo reo a fa rehefa anala baka dia tsy afaka première session valy mihitsy tsy nidobla ntsony hatreo a sixième hatramin'ny terminal tena tsy nidobla ntsony eo amin'ny terminal amin'izay a nahita sujet aloha amin'ny baka dia tsy haiko le fizika tamin'izany iny tokoa mipoitra tany iny tsy nahafaka nanao deuxième session rehefa avy eo sady mivavaka amin'izay teo a fa nandray an' jesosy a dia nivavaka sady nianatra tsara kofoka mihitsy a tena confinement total mihitsy tamin'izany mianatra dia mamonjy fotoam-bavaka azy azo vonjena sisa natao tamin'izany fa tena hoe mianatra andro manalina ianao voaka ny résultat dia mba ny soratra teriam-boly ianarana hoe mention tsy passable mention assez bien dia mba ohatran'izany ary zao le notiko tamin'ny baka hatramin'izao a tena io a 12 de moyenne mandraky ty ny androany zay angatanao a atao voafaritra tsara hoe firy mitadiavinao a fa ho ataon' jesosy izany alleloia alleloia ombanao ane jesosy anao baka ianao manomboka raha-pitso a fa io andriamantsika io a tonga eto ianao taloha zay rehefa mbola tsy mivavaka dia nentina tany amin'ny sampomona nentina tany ambomanga tany amin'le lavabato tao ao amin'ny-drovana ambomanga misy lavabato entina any zay dia manao demande sur papier mihitsy hoe izaho raha na dia mangataka mba efa niteniko teto moa zay anala CEPE fa tsy afaka tamin'izany alefa tany andavabato le demandinao aza makanontsony ianao fa tonga eto ianao a atao amin'i jesosy ataovy ny demandinao a mangata dia omena mitadiava dia hita tondony dia voaina ianao alleloia endrehany fitahiana ary alleloia ataontsika mifotsika rehetra nira izany mamaky onjam-piainana iana tia tanana ivifatovera izay rehetrana ka misambo vita ina azona ahagaganao zay natao leto misambo fitahina azonao jereo izay natao letompona zay no raisina
Alleluia. Io Andriamanitra io dia manangana hiala mivovoka, dia sandrany ambony ianao, dia alefany ambony hatrany, na inona fitranga amin'ny fiainana ety amin'ity tany ity, zavatra rehetra dia miara-miasa asoa zay rehetra tian'Andriamanitra. Io zavatra lalovanao androany io miara-miasa io ary masoa anao io. Alleluia. Tsy tokony kivikivy tsika eto amin'ity fiainana ity. Maro zay dia nandre fijonovavolom-belona mpino maromaro misy fivoriana natrehana omaly. Dia ho lesoera anankiray zaho izy tany an-trano tsy nanavatsy 2 arivo nefa dia monjy fivoriana mila frais andeha bus 2 arivo mba teo ampelantananao izy fa dia savaina daholo mipaosiny alatany an-trano rehefa ao anatin'ny tsy fananam-bolony zay moa anao dia voasava daholo sao dia mbola misy ambokambony ary ty anatin'ny palitao aty sao dia mbola misy ary ty asa manao an'izany fa manao an'izany daholo tsika rehetrarehetra. Rehefa anatin'le fotoana tsisy ny eo ampelantanana voasava daholo ny akanjo efa tsy nanovatra hatramin'ny 2 volana voasava. Tena ataon'le seur zany omaly 2 arivo any ny efarany fa zao no nagaga fitaombavaka monina trehanay omaly dia rehefa tonga taty ao izy savaiko amin'izay ny postiko lasa ray alina ilay 2 arivo. Alleluia. Alleluia. Manao fagagana io Jesosy arahanao io tsy takatrin'izay dia ohatran'izay koa le seur anankiray zaho izy zay na tsisy misy nahariary ny anankiray na 2 arivo fa le anankiray tsy misy nahariary aza nefa mila frais andehanana aty fa zao izy tao an-trano dia ozy hoe andeha Jesosy hovako ty boatin-drakitra ity dia nalaiko izy laklen'le boatin-drakitra eo akaikin'le lakleo izy nisy zavatra zay tsy nitenena ino na inona fa dia nisy zavatra mipetraka teo akaikin'le boatin-drakitra laklen'le boatin-drakitra sy voavoa zany le boatin-drakitra fa le zavatra teo akaikin'le lakle dia niraisiko izy le zavatra teo akaikin'le lakle inona ny tao izy avy dia 2 alina be zao izy notao nanao alleluia saika tsy andeha saika tsy nanana frais fa Jesosy manao zavatra rehetra manao fagana. Alleluia. Alleluia. Minoy ianao fain'Andriamanitra ataony zavatra rehetra anokatra lalana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra tahaka nanokafany ny ranomasina mena. Mila mino ianao, mila mitombo ny fononao fa tsy miova Andriamanitra, lehibe Andriamanitra, tsy miova ny herin'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Raha voafatotro ny fahotany ianao indrindraindrindra zany natongavan'i Jesosy eto amin'ity tany ity fa toy izao nitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomeny ny zanany latokana mba tsisy overy zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanany hoeto amin'ity zao tontolo izao ty hanameloka anao fa hamonjena anao. Tonga ity Jesosy tsy tonga hanameloka fa tonga hamonjy. Alleluia. Alleluia. Anao va alleluia dia asandratra ny tananareo ny erinany mbamba te andreny alleluia anareo Jesosy averina indray mandeha. Rehefa azo tanana mijangajanga ilay vehivavy anankiray amin'ny Jaona 9 dia ozy zay mbola tsy nanotanareo aoka itorabato an'io lehilahy io vehivavy io dia lasa nialatra amin'ny zokonjokony hatramin'ny zanjina. Zay mbola tsy nanotanao ka itorabato aza mba mitorabato olona zany aza nga mitorabato olona satria anao koa dia manana fahotana mpanota daholo tsika. Jesosy aza ozy manao hoe nakaiza daholo le olona toera ve tsisy nanameloko anao fa tsy nisy tompoko. Za koa Jesosy za Jesosy za Jesosy tsy nanota za Jesosy dia olo-masina fa za koa tsy torabato anao androany. Za tsy hanameloko anao mandehana ary amin'izao sy izao aza manota itsony ianao. Alleluia. Jesosy aza manam-pahefana itorabato olona tsy nanao an'izany mandehana ozy izy. Za koa tsy torabato anao tsy tonga hanameloka fa tonga hamonjy. 436 ihany anotsika 430 lazaiko vavoavitra aho. Alleluia. 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 Na inona fahotanao raha tonga eto ianao tena manafaka mihitsy io Jesosy io ry havana. Tena manafaka amin'ny fahotana ary tena mamonjy dia tonga iry ianao manao hoe voavitra noho ny rano zanako ndry voavitra natsanga no zanany. Alleluia.
tufavoavotra nonirany zanakony nomeny fanay vahovao natsangany ho zanany voavotra nonirany zanakony voavotra natsangany ho zanany voavotra karavoravo ao Jesosy tsy voatanizany baba ny fahasambarako izany alleluia zay rehetra matsiaro tena voavaka dia mihira mafy mafy alleluia tonga ny fotoana izay andraisana ny fanatitra sy ny ampahafolo-karena isika amin'izao fotoana izao a mangataka reo rahalahy tompon'anjara amin'izany androso ety anoloana ny hira ataontsika hira faharoa ambienipolo tamin'ny 2022 mbola hitoy anompo alleluia alleluia tsika mbola hitoy anompo an' Jesosy foana sa tsy zany aloha e ataovy mafy ny alleluia na inona ny zavatra miseho amin'ny fiainana tsaroa fa mandalo ihany reny ary Andriamanitra tsy mampitondra anao mihoatra an'izay zakanao matotonga amin'ny fiainanao zany a dia fantatr'Andriamanitra efa lanjalanjainy a fa zakanao io ary ampy ny fahasoavany a manohana anao eny rehetrarehetra izay alianao eny a mamonjy anao foana ny tompo alleluia mbola hitoy anompo an' Jesosy atao vitan' Jesosy mihitsy rehefa manao hira io a tena mbola hitoy anompo anao a Jesosy io efa nanompo anao hatramin'izay sasangamba efa 70 taona 80 taona hatramin'ny orenan'ity fiangonana ity dia efa nanompo an'Andriamanitra teto a eto anao hatramin'izao ho terezin'i Jesosy anie ianao alleluia alleluia sasangamba 10 taona 20 taona nanompo an' Jesosy a na inona dia efa nidona ozy pastera teto rakotony Ray Celestin tamin'ny fotoan'androny ianao izy dia tahaka ny sifotra antitra escargot antitra tsy laitra ny ganagana tsonka ity escargot ty rehefa antitra efa memafika ilay coquille iny le hodiny iny memafy arakaraka ny tontolona ny vato kely mifamadibadika tamin'ny fasika dia miraikitra eny le vato miraikitra eny le fasika dia lasa memafy le coquille ka na inona mitotona eo a
dia miraikitra eo tsy lahitra ny ganaka mihinana lay sifotra fa lay sifotra malenony kely dia ateliny fa ny sifotra antitra tsy mba laitra ny ganagana enao mpino antitra eo tsy ho laitra ny fakapana tsy ho laitra ny fahotana tsy laitra ny balany devoly a halleloia halleloia vavakytsika tompoko sotranao zay andriamanitra tsara ianao andriamanitra tiana ianao andriamanitra any aoka ianao no fakaganako eo amin'ny fiainany azony manolotra manoy manompo anao amin'ny ampafolony amin'ny vola ny arena zavatra omenao azy amin'ny manaraka amin'ny anara mahery jesosy halleloia amen mbola itoy anompo anao a Ianompoany Jesosy atrantsika dia andre ny tenin'Andriamanitra efa nandre foana atramizay na maraina na andavanandro na lahady maraina sy hariva faraka ny henonao vao maika mampatsiro an'ilay tenin'Andriamanitra ianao ve mba mahatsiro rangahy izy zany halleloia hafa mihitsy zany tenin'Andriamanitra zany mamy mihoatra ny tantely hoy ny ambaran'ny baiboly raha tonga eto anao andre ny tenin'Andriamanitra ateleny tsara izany halleloia tao faly mihitsy ny fonao andre ny tenin'Andriamanitra
rava le tablety nentin'ny Mosesy tamin'ny voalohany tenetenimbora nanotana zany verina fandroandray Mosesy rehefa avy eo verina tondra le tablety faharoa zay nge le tablety iny netimboan'izany hoe tablety zany le soratra vato nentin'ny Mosesy iny dia nasian'Andriamanitra soratra ny didiny rehetra verina nidina fandroandray Mosesy fa le zanak'Israely a nangetaeta tery ambodiny tenibohitra aiza ny tenin'Andriamanitra aiza ny teninao Jehovah na inona nankatoavinay daholo zay rehetra nosoratanao ao nangetaeta ny tenin'Andriamanitra ny olona alleloia aina ho an'izay mahazo azy zany fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ny tenin'Andriamanitra itsangantsika anao hira rehefa aveo fa tao vetivety reto filazana reto section 23 ilazaina mpino rehetra amin'ny section 23 mba hijanona eny amin'ny toerana mahazatra rehefa mirava izao maraina izao fa misy afatra ampitana amintsika misaotra tompoko ny tompona ndraikitra fampatsiahivana ny départementa social dia mampatsiahy fa mifarana amin'ny alahady 20 volana Jolay 2022 ny fisoratana anarana ho an'ireo izay mananjanona ka atao didipoitra fobe koa manentana antsika mba hisoratra anarana ao amin'ny laharana na iantsony laharana 034 14 642 23 ny andro averiko indray ny laharana 034 14 642 23 ny andro anaovana izany moa dia ny zoma faharoa volana aogositra ho avy zao eto Akondrano misaotra tompo ilazana ny SOS rehetra ivory eny amin'ny biraony SOS rehefa mifarana izao fivoriana maraina izao fampatsiahivana antsona isika rehetra amin'ny départementa na inona zany na koa tsy ao ianao fa maniry koa mba andray anjara amin'ny fanomanana ny AGO amin'ny zay atao amin'ny 3 ohatry zany fa izy fivoriana farany fanomanana zany ato amin'ny chapelle ny sabotsy ho avy zao 27 juillet zany amin'ny sabotsy ho avy zao amin'ny 20 ora isomary azy ato amin'ny 10 dia amin'ny 20 ora tsika mivory dia mety amin'ny 7 sasany eo amin'ny farana ny fotoanantsika tsy hoela zany io ny fotoana farany fanomanana ka tonga avy maro daholo tompoko mila anao ny tompo misaotra tompoko ny mpiandraikitra antsona koa ny pino en section 89 ho tonga eny amin'ny toerana mpitaizakely taloha rehefa mirava izao fivoriana maraina izao zay no filazana dia hivavaka tsika andao taontsika ilay hira kasika ny fanahy masina loharanoko hira 94 tamin'ny 2023 farany teo ataontsika mpitsangana dia hivavaka tsika taontsika amin'ny folontsika rehetra zany fanofana masina lohara amin'ny zavatra rehetra alleloia fanahy masina loharanoko fototry ny fahobiazako
fanahy masina manatrianay eto anao raiso an-tanana ny zavatra rehetra ary dia nao indray nitany olonao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra mitenena fotsiny ihany Jesosy eo hoy le kapiteny teo sitrana ny ankizy lahako mitenena fotsiny ihany Jesosy eo hitsahatra ny tafiotra mitenena fotsiny ihany Jesosy eo dia nantenimbohitra aza hifindra amin'ny anaranao hiteny amin'ny alalan'ny mpanomponao ianao ary tonga fiainana ho an'ny tsiraray avy zany ary dia fanahy masina mahe anisy tomboka se ny tenin'Andriamanitra sokafo ny fona tsiraray avy sokafo ny fony olona zay tonga eto amin'ity toerana ity ary iasao ho tany iasana ho Andriamanitra ary tsy ho mpiaino fotsiny ihany ka mora manadino zany fa tena mpiaino mpanatanteraka ny tenin'Andriamanitra mpiaino tena pakatoa ny tenin'Andriamanitra ny tsiraray avy ny devily satana rehetra zay misambotra zany teny zany dia roana amin'ny anara mahery Jesosy avy any Nazareta miala eto anao ry devily miala eto ny satana sy ny firongony rehetra tsy ambidina mandrakizay mitenena Jehovah fa vonona iaino anao zay tena mamina ny teninao tena misitraka ny teninao zay ary tena matsiro aminay ny tenin'Andriamanitra ka dia ho atelinay tena ho lalainay mihitsy